faly miarabana ny tokantrano manaraka ny météo. Raha ny zava-misy tamin'ny sary azo tamin'ny zana-bolana dia mbola somary manjaka aloha zany ny tandrin-drahona ho an'ny afovoan-tany satria dia mbola misy ao atsimon'nosy ao ilay rin-drahona na front ny ilany avaratra atsinanana ihany koa misy an'ireto rahona mitsitokotoko hitantsika ireto izay nanome vahana tanteraka ny orana moa zany tamin'ny ilany atsinanany nosy ny hatrany. Fa manomboka rahapiso dia ny tsiokana avaratra azy indray no mitoetra zany hoe maka endrika voninahitra indray aloha zany andro na ny toetrandro eto Madagasikara atao anatin'ny 3 andro avy saika mbola mitoetra hatrany zay, fa any amin'ny alahady sy alatsinainy ihany no tena somary atanjatanjaka zany izay tsiokana avaratra azy izay. Vokatrizay dia midina ny maripana ho an'ny afovoan-tany sy ny ilany atsinanany nosy mitoetra zany ny herikandro ho an'ny afovoan-tany, ny orana ho an'ny morontsiraka raha ny dirantsika amin'ny atsipiriany izay toetrandro zay ho an'ny rapiso vao maraina dia mandraona zany ny morontsiraka atsinanany nosy iray mantola manerikeriky ny ilany atsinanany avoatany mitatratra aty amin'ny tany Madagasikara moa zany izay rahona izay. Eny amin'ny ilany andrefana kosa indray misy ny tandrin-drahona vao maraina ho an'ny morontsiraky Melaky sy eny amin'ny morontsiraky Sofia ary koa ny any Diana ny ambo dia maina ny andro any rapiso tolakandro kosa dia somary misy fianana kely aloha zany hoe malefaka kely aloha zany izay tsiokana avaratra azy izay ary bokany dia somary misava kely ny andro any ilany atsinanany avoatany ankoatrany any amin'ny fahatra Savasy Analanjorofo ary koa ny any amin'ny fahatra Sofia Diana. Misy ihany koa ny tandrin-drahona ho an'ny rapiso izay ho an'ny tany Melaky sy ny any amin'ny Androvazo ary koa ny ilany andrefany fahatra Bongolava ny ambiny dia maina ny andro raha ny maripana ho an'ny rapiso izay hatrany dia eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 20 eo ho an'ny avoatany ny ambony indrindra zany hoe fa midina be ihany izay maripana izay. Eny amin'ny ilany atsinanana kosa 17 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny ilany andrefana moa dia mafana hatrany ny andro ary misy mahatratra hatrany amin'ny 19 degré Celsius. Ny andro ny alahady kosa indray dia misy hatrany ny orana malefaka amin'iny morontsiraka atsinanany nosy iny mandraona Mediterranéen izay ho an'ny ilany atsinanany afovoan-tany. Mibalika kosa ny masoandro any amin'ny ilany andrefany nosy. Raha ny maripana vao vinavina dia misy fidinana hatrany aloha zany ny maripana indrindra ho an'ny afovoan-tany sy ny ilany atsinanany Madagasikara izay, fa ny any andrefana kosa dia mafana hatrany 30 degré ary ny aty amin'ny morontsiraka tsy mandrefana kosa eo amin'ny 20 degré Celsius ny maripana vinavina. Ny ambany indrindra moa zany amin'ny ankapobeny aloha tsy dia tena misy fiovana firy amin'ny herinandro lasa izay. Ny andro ny alatsinainy kosa indray dia mitohy hatrany izay oran'izay ho an'ny morontsiraka atsinanana mandraona Mediterranéen hatrany ny ilany atsinanany avoatany, ny ilany andrefana dia mibalika hatrany ny masoandro zany hoe mitovy tanteraka amin'ny voninandro irina aloha zany ny ainana ao anatin'izay. Ny maripana vinavina dia eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 13 any avoatany midina hatrany amin'ny 19 kosa izay ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy ary ny ilany andrefana dia mijanona 13 ka hatramin'ny 20 degré Celsius hatrany ny maripana vinavina ambony indrindra amin'izay andro ny latsinainy izay. Amaranantsika azy ny tany falotoandrivotra nisy teto Antananarivo amin'ny antonony amin'ny ankapobeny izay tany falotoandrivotra izay nandritra nyity herinandro ity saika ambany feritra ny OMS avokoa zany rehetrarehetra voaray, fa raha ny mandrafitry ny toetrandro atao anatin'izay 3 andro avy izay no jerevana dia vinaina mbola ho ambany izay tany falotoandrivotra izay zany eto Antananarivo zany hoe ambany ny fetrany OMS avokoa ireo mety ho tany falotoandrivotra izay. Izay indray ny meteontsika tamin'ity androany ity raha vitsy iray fotoana manaraka velomony.